Miaramila 500 kosa no notolorana mari-pakasitrahana tao aorianan'ny fahavitan'ny fiofanana miroso amin'irony antsoina hoe Viverinay irony na ny commando no fatarany be sy ny maro azy tao aorianan'ny fiofanana izay vitany izany olo-manakaja maro samihafa nitazana nanome voninahitra ity fotoana teny Ambatolaona ity tao anatin'izany ihany koa no nitsirin'ny hevitra amin'ny tokony antarana ny toeram-piofanana mba ahafahana mandray miaramila bebe kokoa. Totosa somatsara ny fifanana no ratovin'ireo miaramila manao viveriaina ny commando izany nandritra ny herinandro maro tetsy amin'ny ivo-toeram-pampifanana manokana ho an'ny mpanao viveriaina Ambatolaona Manjakandriana. Androany no nomena ny mari-pakasitrahana manokana tamin'izany ireo 500 mianadahy izay nizara osokajy roa dia stage d'acquérissement à Pinga sy ny stage de formation à Pinga. Nilaza ny général Rasofinirina Benik Xavier nisitry ny fiarovam-pirenena fa hamonjy ireo fiaritra mena amin'ny tsy fandriampahalemana tsy ho ela ireto miaramila mpanao viveriaina ireto. Indrindra moa no ataoko hoe teny filamatra ankoatry ny hoe tsisy mafy tsy laitra ny bozoto izay fiteny filamatry ny mpanao viveriaina dia irahantsika mahita ihany koa fa dia mbola nametraka hafatra ihany koa ty fitoeram-pirenena ity ny hoe miverena matetika dia tsy ho ela ireo dia alefa any amin'ireny faritra mena reny mba hiatrika ny famerenana ny fahefam-panjakana indrindra ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana amin'ireny faritra zalaizana hoe mena eto anivon'ny Madagasikara indrindra fa ny faritra ny Orombe, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana, Bongolava, eto Matsiatra sy ny Ambonimania ary ny Vakinakaratriny ary ny Anomelaka. Mbola vitsy no zakany ity ivo-pampiofanana ity ka manana vinavina ireo tompona andraikitra anitatra izany mba ahafahan'ireo miaramila rehetra manao izany fiofanana manokana ho an'ny mpanao viveriaina izany. Kabeny dia tokony andalo eto amin'ity toeram-piofanana ity daholo ny miaramila rehetra eo anivon'ny rezimanta izay misy eto Madagasikara. Efa dia voafetra moa izany ny ataoko hoe atao amin'ny teny frantsay ilay izy dia ny capacité d'accueil ny toerana ity dia tena hoe kely dia kely ary izany état-major général miaraka amin'ny ministère-ny fiarovam-pirenena sy ny amin'ny secrétariat-panjakana miadidin'ny gendarmerie ny ampitomboana azy satria dia ny miaramila eo anivon'ny 10 alina zany ezana andalo eto daholo mba ho afaka miatrika ny asa fampiroroana ny asa mamitona tsy fandriampahalemana ary indrindra ny asa izay ataoko hoe ambana na avy ato anatiny na avy any ivelany mety anotona ny fiandrianam-pirenena indrindra anelingelina ny mahatany mahaleo-tena ny Madagasikara. Nanome voninahitra ny lanonana fanomezana ireo mari-pakasitrahana ny filohan'ny fitsarana avy moan'ny lalam-pandrenana Jean-Éric Arakotoarisoa sy ny général Paza Didier Gérard sekretera-panjakana ny adidin'ny zandarmaria pirenena eo anivon'ny ministera-ny fiarovam-pirenena. Ho marika izany indrindra sy ny fandolovan'izy ireo tao amin'ity ivo-toeram-pampifanana ity dia natolotra ny mari-pakasitrahana azon'ireo miaramila navita fiofanana koa izy ireo ho fahatsiarovana. Nandritra ity fiofanana nataon'ireo miaramila ity dia nisy ireo ny alan-darana. Ny ray ihany koa no fantatra fa namoy ny aina nandritra ny fanazara-tena